Eny vory koa zany miaraka tamin'ny OMC élargi ny tenako miaraka amin'ireo mpiara-miasa sy mpiara-mandrafitra nisana tamin'izany aloha voalohany ny fikarakarana ny fanombohana sy ny famaranana ny fankana ny hevitry ny tanora eto amin'ny faritra Diana izay ho atao rahampitso. Nisana tamin'izany satria misy antony io mankakevitra fampiasarana tamin'izany aiza antsika no manomboka ary aiza antsika no hifarana satria tsy maintsy hifarana very foana zany tsy maintsy hifarana any amin'ny fifidianana sy ny fametrahana ny olona itokisany vahoaka malagasy ity processus de concertation nationale ity. Betsaka ny tanora, betsaka ny entité politique, betsaka ny mpandrarana, ny mpianatra, ny mpitolona ary ny vahoaka malagasy miandrandra ho ina ny Madagasikara ho apetraka apitso afakapitso rafitra tahaka n'inona, fitantanana tahaka n'inona, fanarenana sy ampiharena tahaka n'inona ary tanora ohatra ny ahoana no tompona andraikitra hanana anjara toerana amin'ny fanarenana sy fanavaozana an'ity Madagasikara ity. Ka izay no fampiresahana tamin'ny tompona andraikitra teto ankoatsy ny toromarika maro samihafa sy ny fitondrana ny fanazavana lehibe kokoa amin'ireny fanapahan-kevitra raisina eo sy ny filan-kevitry ny minisitra satria kamana amin'ny gouvernemanta moa ny tena manapahatra fampiasahana na amin'ny resaka fandriam-pahalemana zany na amin'ny fitantanana ny zavatra maro samihafa indrindra izay koa ny tena teto izay fitantanangaraka-njakana moa resana teto ny olana izay mbola sehitrainy ny vahoaka ny antsiranana satria anisan'ny mission ngeza be ankinina tamin'ny gouvernemanta sy fitondrana fanavaozana ny famahana sosialy vahoaka ao anatin'ny fiteza ao anatin'izany ny olana rano ao anatin'izany ny olana jiro mbola hita mbola miaina zany ny ataokoe eto amin'ny faritra Diana zany moa fampiasarana atao ary tsy maintsy faina amin'ny tokona andraikitra mahify to hanjify zany satria efa misy moa ny vahaolana ihany efa hoany fifilaharana fa ezana ho afangaina fomba famahana amin'ny olona maro samihafa. Zay ny fampiasana teo ankoatsy ny fanentanana ny tokona andraikitra maro samihafa satria ilainy tanora eto amin'ny faritra Diana ny fifampikasohana faheraserana ny fahitahana koa ireo tokon-draiki-panjakana reto miatrika miara-fampiresaka satria izay ny fahavilezana itokisana zay no anisan'ny olana ngezabe sedraitsika eto Madagasikara. Fa pitso manentana izay fahatonavatsika rehetrarehetra na ireo namana mpanao gazety na ireo tanora mpitolona, mpianatra, mpanao politika, mpandraraha, tsy anasa, mpamboly, mpiompy, mpanjono etsetratretra na antsika sy fanjakana zany mba ho tonga maro isika satria raha tsy isika no miady hevitra hiandren'izy indray asika andray an-tanana mety hevitra avatsika no aito manatsara Madagasikara. Tsy manokana hoe kitany aéroport fa manana Madagasikara ny jeune eto an-tranana efa nisy raha letikitana ve hoe entina amahana zay amaizay exceptionnel zay moa zany tsy de tena hoe manan-kevitra be an'izany fa tena zay ny arapisiana foana mampiren'ny tanora. Aleo ny tanora no hamoaka eo anaty feo fieritreretana, aleo ny tanora no hamoaka ny maharary azy ary aleo ny tanora mitondra ny vahaolana avy any aminy satria isika tanora tsy natao tsikera fotsiny, tsika tanora dia natao hitondra vahaolana ary tsika tanora dia natao vahaolana ity faritra Diana ity province ny Eko izay misy Madagasikara. Ok zay. Est-ce que je vous dis zay atao eto amin'ny faritra Diana. Fantatsika tsara fa efa nanomboka ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara ary eto a Diana no hamarana ny anjara fankakevitra ho an'ny tanora eto amin'ny faritra. Zay ny antony satria fantatsika tsara faritra ny province Eko dia anisany nanamarika ny tolona
ny fitakina nataon'ny tanora tamin'ny taona 2020 ho any amin'ny lalana tsaratsara kokoa ho any amin'ny lalany fanavaozana. Izany indrindra no antony anisan'ny iraka nampanaovina ny gouvernement nampanaovina ny ministère amondrina ny tanora haka ny hevitry ny tanora maro samihafa ho antsika manatsara ny rafitra, ho antsika manatsara ny sosialim-bahoaka, ho antsika manova an'ireo sehatra maro samihafa ara-koloina zany ny ara-tsosialy ara-politika indrindra ametraka ny anjara toerany zany amin'ny fandraisana anjara amin'ny fanampahana anjara amin'ny firenena manerana izay Masa sahabat, itu bomba di Korangan.